fanandalo teo daolo reo fahorina sy fijali fa toa tsy mataitra itsony zany fantrana sy tsy fisina fizaom-boly tiany mijoro atrany satria ny Andriamanitro tsy ampitondray zay tsy zakako izany na ino kidona na ino kiatra zaom-boly traka
na isesisesy ameliay azany aty zaho efa zatra miafony finoko tsy ho fatintsony fa iredareda oporofo izany fizaho de mpanompo efa vita sedra sanandao ihany ko ireo olo nakakiny fo roesorina tamiko avoko zay kely mba fananako isamboletya mijoro atrany satria ny andriamanitro tsy ampitondray zay tsy zakako izany na ino kidona na ino kiatra zaho mbolitraka na isesisesy ameliay azany aty izaho efa zatra miafony finoko tsy ho fatintsony fa iredareda oporofo izany fizaho de mpanompo efa vita sedra na ino kidona na ino kiatra zaho mbolitraka na isesisesy ameliay azany aty izaho efa zatra miafony finoko tsy ho fatintsony fa iredareda oporofo izany fizaho de mpanompo efa vita sedra na ino kidona na ino kiatra zaho mbolitraka na isesisesy ameliay azany aty zaho efa zatra miafony finoko tsy ho fatintsony fa iredareda oporofo izany fizaho de mpanompo efa vita sedra efa vita sedra Zaino lasagne rapeto miama kavyo miandry vavahadye lelana ieri sanandro izao tonga miantsy adye ny zava misy mikika hoe mandeha hoaise tsy haino hoe ny fanaikane efalandre maso mijery milaza fa tapedalakale tsy fantany fanyandriamanitra nyangeza be hana
sini funye Manoze yaznya tao Mampiuru huruan kudun tunye Vama bei sanar Suzana tipike Izon Noamre manch Havundia tike Zava misi nikik away On the one say Time way If I can find Masumi tere mila zafana Tapatala kale Sifatan Fanyanda mantra nyengeza Masina Now, yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Ndio wakalaza siana data now. Oh, 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 oh.
Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo a dia faly miarahaba atsika rehetra na isika eto vitsivitsy maromaro eto amin'ny zao tempolon'Andriamanitra zao a ny any amin'ny tokantrano rehetra na fianakaviana io na olon-drery a ary indrindra ihany koa reo havana sy tapaka any ampitan-dranomasina rehetra na any Europe zany na any any Amerika na any Azia na any Afrika naiza naiza dia faly miarahaba atsika rehetra. Hitan'Andriamanitra daholo tsika rehetra reo fantany araka ny tenin'i Jesosy Tompo hoe fantatro ny ondriko ary fantatro ny feoany. Satria manoloana atsika zany Andriamanitra zany a satria izy nefa nyteny hoe fa naiza naiza ny angonany roa na telo amin'ny anarako dia eo ampovoany ary na olon-drery aza ianao dia hozy ny Tompo hoe indro amomba nareo mandraka hariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo zao. Miaraka amintsika foana zany a io Andriamanitra io ka ndeha hanome voninahitra azy tsika satria ambony sy masina loatra izy. Voninahitra ane dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Haleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika ny voninahiny tany rehetra. Amen.
toizantsika ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny salamy fahadimy amby telopolo amby zato, salamy fahadimy amby telopolo amby zato a, vakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo a, dia mitsambikina any amin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahafito isika. Salamy fahadimy amby telopolo amby zato, 135, manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo a, mitsambikina ery amin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahafito, dia aorianan'izay ny hira faharaiky amby fitopolo amby zato, ny andininy voalohany sy ny faharoa no ataotsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Halleluia! Midera ny anaran'i Jehova, midera ianareo mpanompon'i Jehova, ianareo izay mpitoetra ao an-tranon'i Jehova, eo anatin'ny kianja ny tranon'Andriamantsika. Miderahan'i Jehova fa tsara izy mankalazà ny anarany fa mahafinaritra izany. Fa fantatro fa lehibe Jehova, ary ambonin'ny Andriamanitra rehetra ny tompontsika. Manao izay sitrapony rehetra Jehova, na any amin'ny lanitra, na ety ambonin'ny tany, na any amin'ny ranomasina sy ny ranolalina rehetra. Mampiakatra zavona avy amin'ny faran'ny tany izy, manao elatra raha ny ranonorana izy, mamoaka ny rivotra avy ao an-trano fitehirizana izy. Amen. Jesosy mpanjaka malala, Tompo mpanjakana, mahery sy tsara indrindra, ka izy no arona, mendrika ankalazaina no ny herini, eran-tany sy lanitrako, nisoa mandazany, ry Tompo mpanjaka mahery eo miaino, avy manaiky toko izay fa tompony hery rehetra ianao, tsy misy mitsy ny toana, tsy tratry ny saina ny herinao, ny fiderana zay entinay, raisore, liaza tolotrana ety, raisoiza. Tompo mpandahatra endry. Tompo mpandahatra endry, mpanao zao rehetra izao, mizara sy tendry ataony, dia tsara sy maso, mendrika ny hoderaina, ny fandarany, atolory homazinesasa, fa izy tandrifiny, ry Tompo mpanjaka mahery eo miaino, miaino, avy manaiky toko izay fa tompony hery rehetra ianao, tsy misy mitsy ny toana, tsy tratry ny saina ny herinao, ny fiderana zay entinao, raisore, liaza tolotrana ety, raisoiza. Iondrika ivavaka isika rehetra. Voninahitra ho anao ry Andriamanitra, ray zanaka ary fanamasina. Andriamanitra avo indrindra, Andriamanitra mandahatra ny fiainany zanak'olombelona, Andriamanitra ivavahanay
satria Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra tokoa. Ianao no mandahatra ny fiainanay tsirairay avy. Ianao no mbola nanome anay tombonandrom-pahavelomana androany zao. Maro ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainanay. Ny any amin'izao fioboana zao fotsiny arary Tompo. Nefa dia mbola teo ny tanam-pitiavanao, ny tantana ny fiainanay tsirairay avy, niaro anay tamin'ny loza, niaro anay tamin'ny arety mandringana, ny tantana ny fiainany tsirairay tokoa ianao. Berainay isan'andro. Andriamanitra mbola tia anay foana, mbola te hiresaka aminay foana, tia haneho ny voninahiny sy ny heriny aminay isan'andro. Misaotra anao, misaotra indrindra Tompo. Fa na ny hanina nohanina, na ny rivotra ny aina, na zay zavatra rehetra tsy voavidim-bola zany, fa dia nomenao anay maimaim-poana. Misaotra Tompo. Angataka anao zay hatreo feno zao fotoana zao, na iza misy ny mpanomponao, torotoroany fohy vatonay, ay anatrika anao tokoa, ay hibanjina anao na dia aneritreritra ihany arary Tompo. Ka ny devoly sy ny asa matiny rehetra, roanay tsy anakery tsy anapahefana eto, ny devoly tsy mampifantoka, ny devoly sy ny asa matiny rehetra le vonina ny kalan'ora, zazalandrano, zazavavindrano rehetra, levina tsy manakery avy Jehovah Andriamanitra ia, dia afo mandevina ka levina tanteraka zany. Ny devoly koa dia roana ho any an-davaka ny elo, tsy manelingelina anay tokoa, fa dia any amin'ny farimbo rehetra afo, tsy miverimberina ary tsy manafitafika anay. Misaotra indrindra Tompo. Any an-danitra any, mioby ianao andro manalina ny anjely, tsy sahakory mitraka mijery ianao, fa manafina ny tavany sy ny tongony amin'ny elany. Izay moro Tompo a, mbola pijoroana ihany satria olombelona, maloto fo, maloto molotra. Nefa mba te hankalaza anao, ka mba raiso ny fiderana sandratray, miaraka mimpony ny lanitra ny manao hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, enika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Petraka tsika rehetra ny an-trano any a, fa fatatsika. Ry fanahy masina ao ambony a, alohan'ny andrenesantsika ny sitrapon'Andriamanitra, hira fahasivy amin'ny telopolo na fahefapolo amin'ny firana fifoazana. Ry fanahy masina ao ambony iraka Jesosy Tompo, izahay aty dia mila fontsy. Ry fanahy masina ao ambony, iraki Jesosy Tompo, izahay o izahay atirakina fontsy, afanao akanjamo. Ry fanahy masina olidina, anafana ampahery, zany folazolazo mahotana, ovonjeo saovery. Fahatelo, ry afo masiny Jesosy, afo masiny Jesosy, zahiriny firenena, iasanao koa retinosy, mba handray ny famonjena. Ry fanahy masina olidina, anafana ampahery, zany volazonazo mahotana, ovonjeo saovery. Ny sitrapon'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra zay tonga amintsika androany a, dia ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo 7:10. Epistily na taratasy nosoratana ho an'ny Hebreo
toko fahatelo ambin'ny folo dia ny andininy fahavalo dia ny fahasivy tapany voalohany ihany. Alohan'ny Jakob zany a. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Aza mety avilon'izay fampianarana maro hafahafa ianareo. Amen. Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Aza mety avilon'izay fampianarana maro hafahafa ianareo. Filipo, anisan'ny apôstôlin'i Jesosy ndray mandeha dia niteny hoe Jesosy asehoy anay ny ray. Zay no nambarany tamin'izany. Asehoy anay ny ray ozy. Dia hoy Jesosy hoe zay elizay nge nipetrahako teto aminareo ry Filipo dia mbola tsy fantatrao ihany ve a? Dia tsy mino ve ianao fa ny ray ato amiko ary zaho ao amin'ny ray? Mbola namafisiny Jesosy zany. Any amin'ny Jaona toko 10 any hoe zaho sy ny ray dia iray ihany. Zany hoe le Andriamanitra nanao ny loza folo tany Egipta, nanao fahagagana maro nanasaraka ny ranomasina mena, nanjary tany maina, nanomeny mana sy ny papelika, nitondra ny zanak'Israely tany amin'ny tany Kanana, nampandresy olona goavambe niado an'ireny ary nanao teny mihitsy hoe ianareo mangina fa za hiado anareo. Io Andriamanitra io ihany kay le tonga koa tamin'ny andron'ny Jiosy 2000 taona lasa zay dia ilay nanao fahagagana, nanova ny mofo 5 sy azan-drano 2 nahavoky olona maro, nahasitrana olona maro, ny malemy, ny boka, ny rehetrarehetra samy nahazo fahafahampo daholo, nampianatra zavatra maro, nanome didy vaovao. Io Andriamanitra io zany lay Jesosy Kristy. Io le mahay manao fahagagana io, io le mahay zavatra rehetra io, io lay tsisy nahazo nampitovisina taminy. Ary ambarany tenin'Andriamanitra enany an-danitra nay ity tany. Ray ihany ny Andriamanitra ray sy Jesosy Tompo. Io zany le tsy miova, omaly, anio ary mandrakizay. Za tsy miteny hoe tsy ilaina ny siansa, tsy ilaina ny medicine, tsy ilaina ny teknôlôjia moderne, tsia. Fa matetika dia ireo no anazavahan'ny olona ny asan'Andriamanitra. Tsy zay anefa. Fa reny fahalalana reny. Reny no antsoina mialatsiny amin'ny teny frantsay hoe reny no antsoina hoe don naturel. Raha hoe fanomezana voajanahary ho an'ny olona tsirairay. Fa ny kristianina izay mino an Jesosy Kristy kosa dia manana fahalalana manokana, dia mahazo ny atao hoe fanomezam-pahasoavany fanahy masina, na antsoina amin'ny teny frantsay hoe don spirituel. Ka ny olombelona zany izay mino an Jesosy dia afaka manao asa manokana, afaka mahazo nan'io fanomezam-pahasoavana. Tadiditsika ny any amin'ny Marka 16, 17, 18 hoe fa zao famantarana zao no anaraka zay rehetra mino. Ny dikany hoe famantarana dia fahagagana. Afaka manao fahagagana inona avy ozy Jesosy. Zao famantarana zao no anaraka zay rehetra mino, amoaka dia mini amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray mena rana izy, isotro zava-mahafaty azy izy, tsy hampaninina azy zany, ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany reny. Zany hoe manana an'izay fahefana zay ny olona izay mino an Jesosy araka ny teniny hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay mino ny asa nataoko no ataony koa ary mbola nao asa lehibe noho izany azy izy. Ary raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo Jesosy dia ataoko zany. Ka amin'izao fotoana izao be dia be no mitaraina, tsy mananasa ny marary ny rehetrarehetra. Hitantsika moa zany zao noho ny confinement,
fihoboana rehetrarehetra. Tantara kely anankiray anamafisako an'izay. Mpanompon'Andriamanitra niaraka tamintsika foana izy diakona sy mpiandry izay olona izay. Io olona io dokotera izy. Tamin'ny fotoana ozy izy vao nivoaka dokotera izay tsy nananasa. Nisy fotoana tena tsy nihinan-kanina tao an-trano. Tsisy vary tapakapoaka ara tsisy natokona. Fa zao zaho ozy nanam-pinoana fa Jesosy io ilay efa nitompoko ary efa niteny fa manao fahagagana dia lasa ozy ny velariko ihany ny vilianay. Nataoko ny kovera, nataoko ny kotsopera, napetrako teo ambony latabatra. Rehefa vita izay dia nivavaka izay. Ndao ivavaka. Zanany zany tamin'izany mbola kely. Sokafa ny ankizy kely ozy ny sopera. Raiza izay vary, aterin'i Jesosy ao. Vavaka tsika. Vavaka. Mbola tsy vita ny amenina, misy olona miantso any mbavahady any. Dio. Hay, izy zany. Dia lasa nataony amenina nijerena. Aingana. Nisy taksi mijanona eo ambavahady. Aingana, voay aingana. Mbola tsy nisakafo nareo mbola tsy nisakafo ka. Hay, so ihany nareo tsy nisakafo fa zay io vao nidina avy any amin'ny avion, tonga dia nandray ihany fa avy any Tuléar le olona. Hay, ozy sakafo be dehibe. Netiny avy any cochon de lait ozy ny sakafo isan-karazany be dehibe ny henan'akoho vao endy sy ny sisa tsy laninay fa mbola nizaraina tamin'ny havana. Ray volana zay satria nitondra mantako izy zany no asan'Andriamanitra. Tia nambara amintsika rehetra kivintsika indraindray mila mofo ahoana ny atao fatin'ny anoana mangata amin'ny Jesosy fa io Jesosy io ilay tsy miova omaly seny io ary mandrakizay. Na ny fahasalamanao na ny olam-piainanao ainy Jehova manao an'izany satria izy ilay tsy miova omaly seny io ary mandrakizay. Eo am-pieritreretana zany tenin'Andriamanitra zany andeha ataontsika ny hira ary zazam-piodina mba miverena. Ohatra ny anjely zany zao mamerina atsika. Fa zay ingeny zavatra misy eraka izao tontolo zao miana tena ny siansa. Mahita fanafody, atao tsy mety indray, mahita. Dia ohatra ny vaksiny sy ny sisa fa ny mpanompon'Andriamanitra hainy foana ny manampy azy. Ary zazam-piodina mba miverena antsoniny iray 409 700 ataontsika ny andininy voalohany sy ny faharoa. Ry zazam-piodina mba miverena antsoniny iray isika Maria ho tsy terena indreto izay miaiky fa ratsy maratra ny rafisitrana izay sitrana izay fa simba ny toetrana sitrano izay fa simba ny toetrana indrisy nanotaka mendriko fatisive izay nirazana iana numpony matikana raina irirayo jereu kadia bauzanakauza saini tanundrikiza bauzanakauza yo saini tanundrikiza. Tsangana ivavaka isika rehetra. Jesosy misotranao zay mbola mampatsiaro anay indray fa ianao ilay Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Misotranao ray mbola nanome an' Jesosy nampiavana anay indray taminao nankalazainay tamin'ny Pasika zany. Fa nandalo tetỳ tany le zanak'Andriamanitra velona, ilay Jesosy Kristy
voaositra nanolotra ny ainy ho anay dia kapoka taminao no anasitranana anay na nasitranana ny aretina taloha na nasitranana ny aretina kehitriny ary mbola nasitranana ny aretina mandra-pahatonga fahataperana izao tontolo izao nampahatrananao nampanankarena anay ianao ilay tompony arena anao ny tany sy izay rehetra ho aminy nampatsiarovanao anay indray izany fona tokoa anefa izay Jesosy fa zaza-piodiny miankina amin'izao tontolo izao zay reny anefa dia fahaizana avy aminao angereny fa tsy ireny mihitsy no anazavana ny herinao ny fahagagana hainao atao zany Andriamanitra ny nofo rehetra ho ianao mo misy zava-mahagaga zay tsy haiko va mahay ny zavatra rehetra ny Andriamanitra fona aminao zay fa kely ny finoanay so ihany fa miaro ny kely saina Jehova hoy ny teniny Soratra Masina mbola niaro anay ianao mbola miantso anay mivereny fa raha hiverina amiko ianareo dia mba hiverina aminareo koa maro ankehitriny Jesosy ny kivy na ny kristianina arany araka ny teniny mpanomponao anankiray zay hoe betsaka ny kristianiny fa vitsy ny tena kristianina zay rehetrarehetra zany miovaova ny finoanay mora kivy adinonay fa ny Andriamanitra eny ka Andriamanitra velona Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ary Andriamanitra mbola miantso anay isanandro mbola te amerina anay indray eo ambany elatrao ianao ka efa mialika eo aminao zay hainao ny mamonjy anay hainao ny mamany olana rehetra fa zahay ny Mesiasy fonany eto anatrehanao zany Tompo mamindrafo aminay mbola miverina any amin'ny fanompo-tsampy arany sasany na dia efa kristianina zao mbola lasa miady aman'olona eny amin'ny arabe eny nefa kristianina ka tramo kristianina ihany koa raha dia mbola mifakahala mifanaratsy eto seroa any ka tsy mahazo ny fitahiana avy aminao zahay toetranay rehetra ny fonay maloto ny sainay ratsy zany rehetrarehetra zany fonany eo anatrehanao manana ny arena rehetra ianao manana ny fomba amonjenanay fa ny tianao dia tahaka ny nambaranao tamin'ny Marifa izay hoe raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitra Andriamanitra ampitomboy aran'ny finoana i Jesosy io ampitomboy zany mba hanananay finoana fa ny Andriamanitra tsy hanary anay araka ny teninao zange tsy andao hoe na foy anareo akory sotra indrindra Tompo raha nisy fotorotoro any raha nisy fomenatra nentina mibaboka eo anatrehanao maro ny fahotanay tsy ho voatanisy eto zany Jesosy raha miaiky ny fahotanareo ianareo dia mahatoky sy marin'Andriamanitra ka manadio antsika sy manafaka antsika ho afaka amin'ny fahotana rehetra ho afaka amin'ny fahalitoana rehetra hoy Jaona any amin'ny epistiliny any ka dia mba ho tanteraka aminay rehetra ny zandry Tompo ho tanteraka aminay satria Andriamanitra tianay ianao iraina mandrakizay ny Andriamanitray Tompo ny Tompo mpanjaka ny mpanjaka fa Andriamanitra mpamela heloko ianao ary dia sy hotikory Tompo ny teninao hoe ataoko hitan'ny olona ny mahasamy hafa matahotra an'Andriamanitra sy ny tsy matahotra azy dia ny manompo azy sy ny tsy manompo azy koa misaotra Jesosy faly zay raha mandrehan'izany ka iredona tahaka ny nataon'i Davida any amin'ny salamo hoe sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana sambatra ny olona zay tsy isainy Jehova heloka ary tsy misy fitaka ny fanahany amen mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahatokana tompontsika zay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny
nijaly raha nanapaka Pontio Pilato, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, natany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsi-toa, avy any neviny tsara ny velona sy ny maty, mino ny fanahy masina, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganany tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Isaoranay Zanahary izay ny tasy ny aro ataontsika saniry zany. Isaoranay Zanahary izay ny tasy ny aro, isaoranay Zanahary ny hoe izay ny tasy ny aro, izay matoky any Jeso, izay matoky any Jeso, velona tsy misy marary, izay matoky any Jeso, velona tsy misy marary, izay miakatra ho any an-danitra, izay miakatra ho any an-danitra, tsy misy latsafatsy, izay miakatra ho any an-danitra, tsy misy latsafatsy. Isaoranay Zanahary, isaoranay Zanahary, izay ny tasy ny aro, isaoranay Zanahary, izay ny tasy ny aro. Petraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny filazana fanonana ireo namantsika natratra ny anniverserany tsika izao. Anniversera moa zany na ny fahaterahana na ny mariazy na zavatra hafa koa. Miarahaba azy ireo tsika satria raha amin'izao andro zao dia tena fanomezam-pahasoavana ary atao hoe fitiavan'Andriamanitra lehibe tokoa matoa mbola velonaina sika rehetra. Misy telo mianaka zany izy ireo no hotononona eto. Ratsimbazafy Samuel sy Raharomanga Farasoa, anniversera ny fito amby telopolo taonan'ny mariaziny, mangataka fahasalamana sy fahendrena. Dia fahoroa ny Voary Mirija Andrianaivo, mangataka hira. Tenin'Andriamanitra omentsika azy ireo dia ny ao amin'ny Mattio. Mattio 1:12. Ny andininy 7:20 sy ny 7:20 no vaketsika, sy ny 7:30 dia 1:32 fohifohy ihany io. Tenin'Andriamanitra omenanareo zany tia hoy ny tompo hoe tsy vary 5 vety ihany va nividy ny tsitsina 2 nefa tsy misy na dia iray akory amin'ireny ary ho latsaka amin'ny tany raha tsy hevelan'ny rainareo. Ka dia fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa, ko aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro hianareo, mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo eo anatrehan'Andriamanitra.
nisy nangataka moa ny hira fahasivy 537 fito amin'ny telopolo sy dimanjato ataontsika ny andininy voalohany ihany. Endre ny amaron'ny soa. Endrini amaruni suni numino rayu aiku ni aiku ena putana ni eduku tunuina tsy mitsahatra izay ry tompo Andriamanitra zay, ny misaotra anao, mankalaza anao ary manome voninahitra anao mandrakariva satria lehibe tokoa ny famindram-ponao amin'ny zanak'olombelona. Ireo ny mpanompokelinao faly na tratrandray ny aniverserany, na ny tokantrano zany na ny nahaterahana. Andriamanitra ny nofo rehetra tokoa ianao, miay anay isan'andro ary mbola nanome tombonandrom-pahavelomana azy ireo. Misaotra indrindra Tompo, ngataka aminao fahendrena, fa izany ny lohaka ny atao hoe zava-dehibe indrindra ary ny mahalala anao tokoa, fa fahendrena lehibe ny manaraka ny teninao Tompo. Ao koa Jesosy ny fahasalamana izay tena sarobidy ihany koa aminay olombelona, na dia olon-kandalo ihany ary zay, ahoana moa ny avitanay ny asa sy ny fiderananao raha marary zay, dia mangataka an'izany. Na zay rehetra mijoro eto izao koa dia mba mangataka an'izany mba omenao fahasalamana, menao hery sy tanjaka, ahafahanay manao ny asanao rehetra. Ahafahanay koa Jesosy mba mamita ny adidy ao amin'ireo ankonana sy fianakaviana, ary mba tsy hampisetona no hanepona ianao fa hampifaliana mandrakariva. Dia apetraka feno ampelantananao izy ireo ary indrindra Tompo ampitomboy ny finoany fa zanaka ao ireo asa ny tananao adidinao foana. Misaotra indrindra Tompo anao ny dera, anao ny ajanao ny voninahitra ho aminay rehetra ary ho amin'izy ireo koa ny fahasoavanao. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Petraka ny fiangonana. Zao tsika dia miditra amin'ny 5 minitra ny sekoly alahady. Dia faly miarabantsika indrairaka izy nahatratra izao alahady vaovao izao. Hiaraka hitsangantsika ankizy rehetra any tokantrano tsirairay avy ihany. Dia ho ataontsika ny hira fa 427 784 andiny voalohany sy faharoa ary tsy petrakantsika raha tsy vita ny vavaka. Jesosy be fity. Jesosy be fity zaza izay avy mitaraina miainoana budusi adala ndreny zanakao Jesosy
mivavakantsika mbola tsy mitsahatra misaotra midera mankalaza ary mame voninahitra ny anaranao zay ry Andriamanitra masina indrindra noho ny ahalehibe ny fitiavanao sy ny famindraponao izay arotsaka ao aminay isan'andro. Misaotra anao noho izao fotoana ny 10 minitra ny sekoly alahady izao ahafahanay ankizy mandraindray ny afatra fohy avy aminao. Ny angatahanay tompo dia ny fanahinao masina irotsaka aminay tsirairay avy anazava ny teninao mba ho mpiaino mpakatoa zay Jesosy fa tsy mpiaino mpanadino. Misaotra Jesosy eo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika fiampianarana amin'ity androany ity indray rakizy dia arak'izay voasoratra ao amin'ny Jeremia toko voalohany andininy 7. Jeremia toko voalohany andininy 7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy Jehova tamiko, aza manao hoe mbola zaza aho fa andeha amin'izay rehetra nirahako anao ianao. Aza manao hoe mbola zaza aho fa andeha amin'izay rehetra anirahako anao ianao. Tantara kely avy hatrany rakizy no etsika andraisana ny lesona. Ilita rakizy dia zazalahy kely efa kambody dia tany amin'ny dadabeany tany izy no nipetraka tany ambanivohitra lavitra tany. Ilita moa dia zaza tena tia mivavaka ary tsy tapaka mihitsy izy rakizy isan-kalahady mandeha mianatra sekoly alahady. Fa i dadabe kosa dia irony olona tsy mba matoky an'Andriamanitra, tsy mba mivavaka izany fa irony atsotsika hoe dadarabe irony, mpanao odigasy ozy isika. Dia nefa izany dadabe na dia tsy mivavaka dia tsy nanakana ny Lita mihitsy izy andeha hivavaka isan-kalahady. Indray hariva ary teo amorom-patany zareo rakizy miandry sakafo masaka iny. Dia dadabe manoky ny tapakazony. Variany Lita nijery any dadabe. Tsy naharitra Lita dia niteny tamin'ny dadabe, ory dadabe tsy tiany Jesosy anie izao zavatra ataon'ny dadabe izao Ozy izy dadabe namaly sady tezitra, tsy tiany ahoana koa ary na tsy tiany ary izao ny any tiako. Ary mangina eo fa zaza resadresahanao an'izany Jesosy izany. Dia ozy izy Lita sady mbola nijoika ihany. Tsy tiany Jesosy aneo an'izao sady mahalasa any amin'ny afo be. Dia ozy izy dadabe, aza manadalana eo ela any amin'ny afo be ahoana koa sady za tsy matahotra an'izany afo be izany. Nalahelo Lita na eny valitenin'ny dadabe sady tsy naleo dika ny dadabe. Lasa ny saina, tena tsy matahotra afo be tokoa izany dadabe io nefa mamay anie ny afo Nalainy Lita avy hatrany le afo tao apatana, le kitay tao apatana iny, napetrany teo amin'ny atoko dadabe. Ny orakoraka dadabe, kay, fa maninona ny doralahy? Fomba ratsy avezandray izany. Dadabe ihany ny teny eo tsy matahotra an'izany afo be izanyko. Nefa kitay kely io ary dia atahorany dadabe ozy izy Lita. Kokotra losa isany nataony dadabe dia ozy izy tena marina izany tenenin'ny Lita izany. Tsisy olona mazaka an'izany afo be izany na dia iray ary fa nenahadalana. Avy hatrany dia nirofony dadabe ilay tapaka azo teo, natsipy ny tanina tsiavo. Nanomboka teo rakizy dia nandeha nivavaka niaraka ny Lita foana dadabe. Izay ny tantaran'ny Lita sy dadabe rakizy fa izany hoe tsika izany na mbola zaza ary kanefa matoky sy manana an' Jesosy dia manana hery afaka manintsy sy mitaona izay olona jiso lalana. Izay kely mba hananantsika dia afaka manova ny fon'olona anao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Misaotra an'Andriamanitra tsika amin'izany tantara kely mamperitreritra izany. So tsika dia tonga amin'ny fanolorana ny rakitra izay manome am-pifaliana no akasitrahan'Andriamanitra indrindra ka dia mihira reto sampana zanaky ny fiangonana ireto.
dia mbola faly miara-patsika indraindray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nahatratra izao alahady andro tsara izao andro fitsarana tonga indrayntsika eo amin'ny famakina ny voady voara eto am-pelantanana voninahitra ny eo anao rery andro Jesosy Kristy Tomponay fa tsy takatry ny saina mihitsy ny fitondranao anay indro aterina indray ho ato an-tranonao ny ampahafolo-karena tamin'ny volana avril vola 507 sy ariary atolotra ho an'ny asan'Andriamanitra rakim-pisaorana Jesosy malalo misaotranao fa trapo amin'izeny ka tafahoana aminao aty amin'ny tranonao indray amin'izao ora sy fotoana izao dia manolotra ny vola kely vokatry ny fo ho anao 15,000 francs ho an'ny dada radrenatoandro misaotranao izay Jesosy noho ny na lafosan'ny fiara sy ny nahazona ny solony koa dia mametraka ny fanamboarana ny fiara sy ny famarotana izany indray vola 2,000 ariary ho an'ny asam-piangonana tsy misy soratra 507 ariary ary tsy misy soratra farany 5,000 ariary ny voninahitra amin'izay rehetra voalazana eo an'Andriamanitra irery ihany amen
dia nolotra ny rakitra amin'izay ary isika araka no fombatsika zolotsika dia no ny fombatsika fa rehefa aveo kositsika izay tongeto andray matoleon izay lana tsiny be dehibe amintsika rehetrarehetra hatramin'izay fa tamin'ny alarobia teo izy a dia tsy nitondra fehikibo tsisy ceinture ka dia nialatsiny izy fa birotsaka amin'ny patalohany a raha mitsintsatsintsaka eo ka dia zao izy rehefa aveo a dia hano zany zao aloha izitsika hano ny anjarantsika mamiko indrindra ianao Jesosy a atolory ho an'ny tompo ny fono sy ny fanatitra rehetra zany no ankasitrahana indrindra tsangantsika rehetra akavy Jesosy amipirindaiana fa ianao tsy miova mahali mavaka tompo e avalokana amin'ny sorehetra zay natanao a traminy kely indrindra Jesosy eo misaotrana tsy manana elabe tsy manana askotenana ampiany fahasoavana amin'ny sorehetra zay natanao atraminy kely indrindra Jesosy eo misaotrana Alleluia 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 teka mafantomitsika sotra Jesosy zay ny kely vitanay androany a ankasitrao zany ho fanatitra velona anatrehanao a mba ampitony ny fahatezeranao aminay voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia masina 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 Jehova tompony maro endrika voninahiny tany rehetra aminy petraka isika zao ary dia miangavy Andriamatoleo ho anareo izay mbola tsy nahalala moa aho a dia izy a dia tena olona na dia tsy mahay manoratra akory tsy mahay mamaky teny akory mpanarato ny raharany a avy any a Manakara ary miona amin'ny tompo matetika izy any anaty ranomasina any ary rehefa ody izy ka tsy ampy ny trondro izay nalainy dia mangataka amin'ny tompo izy dia fenoiny tompo trondro ngeza be sady tsara tareha ny lakana izay andehanany gaga daholo mpiara-miasa amin'ny rehetrarehetra mpianarato miaraka aminy fa zay mivavaka niaraka aminy dia nitondra zany loka be dehibe zany fitahina avy amin'Andriamanitra ka dia miangavy anao eto amin'ny tena balalaka eto nonge jorovavolombelona ay anazy zao izy tsy mandray micro mihitsy izy fa itsika rehetrarehetra miaraka ny mozika no manao hoe mamiko indrindra anao Jesosy fa le fihetsika zany zay nasehon'Andriamanitra azy tamin'ny voalohany mihitsy na ny mandiha na ny mitsinjaka na mitsambikimbikina na ny mekoaka dia asehon'Andriamanitra azy hoe ohatran'izao no nampianarina azy io le niteneniko taminareo hoe tsy haitsika zany satria atsika feno any ambony dabilio tsy afaka mitsambikimbikina tsy afaka miodikodina fa izy nanao an'izany fa ny atsika zany dia natao tsotra faran'izay tsotra indrindra
lasarytsika mira fizy mitsinjaka ray roa telo mameko Jesosy mameko indrindra iana fa ianao tsy miova mamaly vavaka tompo ino no avalokanao amin'ny zo rehetra zay nataonao hatraminy kely indrindra Jesosy io misaotra tsy manana na vola tsy manana rena be tsy manana jo azoko antenaina fampia fahasoavana tompo ino avalokanao amin'ny zo rehetra zay nataonao hatraminy kely indrindra Jesosy io misaotrana Alleluia 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 sotra galeo amin'izy larobe izy moa dia ometsika mihitsy anjara fitenenana sy toriteny sotra tovoka fa iran Jesosy makaty izy mbola hanao ny asany marobe zay nampanaoviny azy ka dia olazaintsika eto aloha vetivety ireo vitatsika tamin'iny herinandro iny vitatsika teto Antananarivo aloha dia isaoranantsika be fa araka ny teo aloha lazaika anareo dia efa nisy 115 millions tamin'ny heriny ary zareo avy any ampitan-dranomasina kosa dia lazainy eto daholo satria raha mbola mitohy mantsy raha mbola mitohy izao confinement zao tsy fantatra zay farany zao fa samy mivavaka daholo fa raha mbola mitohy zao maty hatramin'ny fiangonana rehetra tsy misy ny karama mpitandrina rehetra tsy misy ny karama mpiasa rehetra tsy misy ny hoan'ny toby rehetrarehetra tsy misy hatramin'ny télévisiontsika ary sy ny radiotsika ka dia zay ny ataoko hoe isaorana anareo be dehibe zay navita aloha dia azo lazaina hoe mba afakady alohatsika ao anatin'ny 2 volana raha izao no mitohy raha ny vitan'zareo any Marseille fiangonana any Marseille zany Marseille manodidina rehetrarehetra any ao Marseille eo dia navita vola eo amin'ny 25 735 000 francs ho an'ny fiangonana ary 4 823 000 francs ho an'ny mpitandrina 29 millions mahery zany no vitany ho an'zareo bany Bordeaux zay misy amin'ny pasteur Dody dia navita 10 500 000 francs ny any Paris kosa zay misy any Argenteuil dia misy koa nefa namantsika any Belgique misy namantsika any Allemagne misy namantsika any Nantes misy namantsika any Toronto any Canada dia navita 32 212 390 francs namantsika ao La Réunion ao Saint-Denis de La Réunion dia navita 10 millions de francs ny totalan'ireo 78 447 390 teka ho azitsika misaotra dodododole sotra toko fa miaino atsika izy amin'izao ora sy fotoan'izao ary ilazanatsika amin'ny alahelo lehibe fa voalohany eto amintsika aloha dia lasa nodimandry pasteur Tately Ratongaranto pasteur eny ambony renana
vo tanora de tanora tokoa fa de tena alohan'ny hafatesana izy nampahafantarin'andriamanitra azy mihitsy ny hoe inona ny mampalahelo anao moa andao am'ty tany ty zao ny satrobola mena ngeza be homeko anao ary zao ny akanjo anao diama atolotro ho anao zay zany ny fanaovam-beloma vady aman-janany sy ny akonan'izany ampifaliana ny tenenany an'izany mba ho tahaka an'izany tokoa ny tsika rehetra rehefa vita ny adiditsika dia minalahelo koa ny olazana amintsika fa pasteur Marcel koa zay any Le Port en La Réunion dia natson'ny ray ody any aminy zay fa tsy fantako na 20 na 4 taona anoany izy fa dia zay tsy hoe maty ny coronavirus akory fa noho ny fahanterana dia maty tao an-trano tao izy ary anaty congélateur hony izy no apetraka fa mbola tehirizinao na 4 volana mbola avy tany zao confinement zao zay vo alefa tetany razana zaho anefa nyteny taminy hoe ianareo frantsay manana taratasiny afaka amilevonany ianareo nadorana koa fombany zany maninona de mandany vola be am'izany congélateur zany ka de raha soa indrindra ho anareo rehetrarehetra am'izany fa okily baiboloko io ny afatra ho antsika rehetrarehetra riavana ny androany dia tadidio izao teny izao ao amin'ny Jeremia toko 9:10 de misy zao teny zao toko 9:10 ny 1:20 nanaran'i Jesosy hoe ko indro ampahafantariko azy am'izao indray mandeha zao eny ampahafantariko azy ny tanako sy ny heriko ka de ho fantany fa Jehova no anarako pereny kely hoe ka indro ampahafantariko azy am'izao indray mandeha zao eny ampahafantariko azy ny tanako sy ny heriko ka de ho fantany fa Jehova no anarako riavana efa nanao latsakalina indrotsika zao ny voalohany izay nandefasantsika mihitsy ny herin'ny rano Jesosy any amin'ny abakabaka mbola tsy misy matsika menakavy hatramin'izao misaotra azy ary ny teniny foana hatramin'ilay zazakely 1 taona zay vao ny teny tamin'ny alarobia teo fa malahelo mihitsy Jesosy izy tsy mba derainareo izy tsy mba isaoranareo izy ny nanambara tetony hoe tonga any aminao anaka raha riva ry sakafo aminareo amin'ny 7 riva laza tamin'ny reniny izy tonga tokoa Jesosy nda reniny tsy mahita azy zazakely 1 taona io no mahita azy nangataka moa izy hoy Jesosy hoe inona ny tianao mba hatako aminao de ho le zazakely hoe satria ny saraka dada sy neniny lasa nanarako kafa rainy de hoy izy hoe mampivereny dada ho atao amin'ny mamanay de hoy Jesosy hoe na mbola tsy mangataka akory azy ane anao ozy izy efa fantatro zany ary ataoko zany ino moa vo aingana zany maly sy fakomaly iny ka de mbola miandry fijoroany io zazy io vavolombelona sy ny reniny hoe niverina tokoa ve ny vadiny na ny rainy fa izy nataony Jesosy hoe zao avy no ataonareo mba ho fiderana inona zany Jesosy ataoviny ireo hoe Jehova ho de rainay de miaraka mitsinjaka amin'io zazy io mihitsy Jesosy
fa tena mitsambikimbikina mihitsy izy a midera azy araka filazany tapotra hatramin'ny farany Jehova ho derainay dia inona indray hira fahavalo hoe dera laza ery ajaho an'Andriama vita hatramin'ny farany tsinjatsinjaka mihitsy ny tompo mahita an'izany dia inona koa Jesosy dia nilaza indray izy a manono hoe na misy teo saotra sy dera midera ny anaranao zay ry tompo miderany anaranao dia tena miteka mihitsy azy tena mitsinjaka zany ny tiany malahelo mihitsy aho izy fa meo fotsinareo dia mipetraka fotsiny eo anareo fa za midera zany ane ozozika tena mitsinjaka zany ny tiako hatramin'ny farany vity zay dia natao hoe ny teninao a no teny tsy mba maty ny teninao no teny tsy mba maty zay hatramin'ny farany tsinjaka koa izy mahino an'izany ao misy lira anankiray manao hoe ampy zay ireo adalàna zay izy mahan'izay ve nareo nataony iza mony tsy haiko ny anaran'izy teo a korbanina iza mahan'izany nareo hoe mba mihiran'izany nareo fa iony a ny tena misy message tiany Jesosy ho resahana amintsika hoe mibebay ianareo a dia manompo an'Andriamanitra matoki an'Andriamanitra tataka an'izany io ka raha misy vahian'izay a dia ataonareo zay a manaraka ary ny farany nataony hoe saotra sy dera no asandratray anao Andriamanitra isa 2:3 be zao rehefa any an-trano ny anao atsika tsirairay avy a dia mba manova zany Jesosy mihitsy ane ny manonona ny hire mba handramange any an-tranonao zany hoe mba mitenena Jesosy inona ny hira tianao ataonay menakavy tsinjaka zay eo anatrehanao fa miteny aminao izy a variana anao mahita azy hoe ay atao aminay tokoa Jehova fa zany tsy mahalala an'izany zay na amin'iny fa nilatsakalina ataontsika nataony amintsika dia zao fa nampitandrina anareo izy tsika ilay nyteny hoe rambony sisa zay nilatsakalina faharoa tapatapao ny rambony angambotsika kelikely aina na sondritory na sondrina nijery televizio hafa dia ino nampitandremany tsara mihitsy fa ny fivererany devoly rehefa aveo satria tsika tsy napatapaka tsara ny rambony a fototra amin'izay izy io no mahatonga an'izao mampisahotaka be ny firenena malagasy hoe ahoana nisy an'izany 5:30 zany sady ahoana korotana hatramin'ny saitsika rehefa mikorotana ny saitsika rehetrarehetrarehetra ozy izy a zao no ataontsika latsakalina fahatelo hoy le nijoro vavolombelona teo tamin'ny 7 nlazain'ny tompo izy ary zay ny marina nataon'ny tompo hoe atsoro ny tananao dia natsotrany dia ny tanany tsotra iny a nyrehitra dia hoy ny tompo taminy hoe alefasy ho afy aloha amin'ny tenanao rehetrarehetrarehetra mba tsy hidirany coronavirus a sy ny tazomoky ianao zay ny voalohany atao any an-trano ny faharoa alefasy amin'izay ozy izy ny afo iny a hoeny amin'ny abakabaka sy ny rivotra rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra anoana indray zay devoly mitady isapotina hamelona antsika eran'izao tontolo zao ary ny afatry ny tompo alina tsy nahitan'izany tsunami zany tsika fa zany tsunami zany a dia onja ny ranomasina be avo be matratra 5 metatra torakovotra mihitsy menao zany hoe Jesosy maty daholo zay menakavy fa zao ny teniny atao voatra n'izao ny tananareo
stopy tsanona dodododolo zay onjan-dranomasina rehetra onjana coronavirus rehetra sy ny tazomoka rehetrarehetra stopy amin'ny anaran'i jesosy sy ny rany dia alefazo daholo indray a le rano no amasinitsika istopy azy tsy hiditra eto Madagasikara sy eran'izao tontolo zao fotoana indray raha riva amin'ny 7 alina iarahantsika manao zany sotra to zoary ampahafantarina antsika rehetrarehetrarehetra fa afaka miditra tsara mbola misy toerana any amin'ny rihana fahatelo dia misy toerana amin'ny rihana fahaefatra ho an'izay hiditra rehefa aveo dia ampahafantarina antsika rehetrarehetra zany a amin'ny manaraka mba hakahantsika tike daholo a ao ambany ao sotra to tsangana amin'izay aritsika tsangana fa Jesosy anao ny heriny a amintsika tsiraray avy rifanaio midina manatreana eto anio ianda mba nolorana ny vavakay mangina vetsovetsopo zay atolotra vola ziniare ena samitsy ananana faendroy ny vavakay mangina fano naoanao toko sotra topoko ka dia mangataka aminao zay Jesosy ho an'ireo voady rehetrarehetra natao teo ireo misotranao zay rehetrarehetra aloha fa mbola tsy maty ny corona na dia iray azy fanomezan-dehibe veny aminao zany a fifaliana lehibe satokantrano isan'ambaravarana zany a ka dia indreto zay rehetrarehetra miaraka misotranao manao hoe misotra Jesosy misotra ao re manana olana be dehibe voalaza teo Jesosy tanterao ny tenina hoe raha mbola tsy miantso akory azy ianao a dia efa tonga mino aho a fa efa voarainao daholo reny rehetrarehetra reny ka izay ohatra zay rehetrarehetra Jesosy a mangataka tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy enoy ny vavakay dia ny anaranao a no angatana izany amen petraka tsika rehetra dia hotoriana ny tenin'Andriamanitra pastera Misoa no hanao izany dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika riavana raha nomeny izao fotoana izao a na dia ao anatin'ny fioboana azy dia nampiasa olon'Andriamanitra nampiasa fitaovan'Andriamanitra ahafahantsika rehetra miaino ny teniny ko dia faly miarabantsika rehetra eto Madagasikara izay manjoa izao radio fiotazantso izao ary hatrany ampitan-dranomasina any dia misaotra an'Andriamanitra tsika afaka mifampiarahaba mifandray tanana satria lehibe ny Andriamanitsika andesika hitsangana hivavaka hisaotra an'Andriamanitra alohan'ny andraisantsika zany tenin'Andriamanitra zany ary ampanatreo an'Andriamanitra ny fosy fanahinao fa manan-kambara aminao izy vavaka isika rehetra Jehova o aza izahay nomena voninahitra fa ny anaranao ireriany mitenena aminay Jehova o araka ny fombanao zay tsy niova hatramin'izay ka hatramin'izao mba ho voninahitra ny anaranao sotra Jesosy Tompo amen afaka mipetraka ny fiangonana ho ampitomboina aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fanahy masina inona ny malaza riavana manerana an'izao tontolo izao misy anarana hafa lasa vede toy ny fitenin'ny tanora dia inona zany ny coronavirus
fanavelan'andriamanitra isy io fa nidikany kosa rehefa namanga Jesosy dia zao hoe corona égal couronne ho an'ny kristiana izay manompo an'andriamanitra. Nalaza be izy io anarana hafa fa tsy anarana hafa kely tahaka ny anaran'i Jesosy ary mahagaga na dia ny teny nomeny antsika androany ary. Ampahery ianao lay vaovao isa-maraina noho ny fitiavana dia nahagaga fa hatrany amin'ny 10 minitra ny sekoly alahady, hatrany amin'ny 4 nomeny Jesosy any dada, hatramin'ny 4 nomeny amin'ny pasteur Michaud dia mahagaga fa ao amin'ny bokin'ny Jeremia daholy. Dia sokafa amin'ny baibolinao araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Jeremia toko voalohany. Ary niomana tamin'izany fitondrana ny tenin'Andriamanitra izany dia tena nahagaga ny filazan'Andriamanitra fa ady zao misy zao. Ka ndeha mitsongatsongaintsika araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Jeremia toko voalohany ka ny 4 sy 5 dia toizantsika ny 7 ka hatramin'ny 10 ary dia faranantsika ao amin'ny 7 ka hatramin'ny farany. Bokin'ny Jeremia mpaminany toko voalohany ny 4 sy 5 dia mitsambikiny eo amin'ny 7 sy 10 dia mifarany eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 farany. Rehefa hita dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lay tompon'ny teny. Tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe hatry ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro, ary hatry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa nohamasiniko sy notendreko mpaminany ho an'ny firenena. Dia nanintsitra ny tanan'i Jehovah ka nanendry ny vavako, ary ho Jehovah tamiko, indro efa nataoko eo am-bavanao ny teniko, ary indro aho manendry anao zao andro anio izao, hanampahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana, hanongotra sy anjera sy andrava sy androdana, ary hanorina sy amboly. Ny 7 fa ianao kosa dia miskina ary miomanaka lazao aminy zao rehetra andidiko anao zao. Aza matahotra ireo fandrao dia ataoko raiky tahotra eo anatrehany ianao. Indro zaho anao ho tanàna mimanda sy andro vy ary mandavarana mba tsy ho leo ny tany rehetra, na ny mpanjakany Joda, na ny lehibeany, na ny mpisorona, na ny vahoaka, fa iady aminao reny nefa tsy aleo anao, satria momba anao amonjy anao aho, o Jehovah. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Zany tenin'Andriamanitra zany dia hatr'izay mety eno ihany, fa taizany tenana enonao azy dia tamin'ny ositra masina izay niraisinao. Tenin'Andriamanitra izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Jeremia mpaminany ka nilazany taminy. Hatry ny fony ianao mbola tsy niforoniko tany an-kibo anao no fa fantatro hoe efa notendreko hoe no hamasiniko hoe. Magaga zany. Raha miteraka ny vehivavy anankiray dia fantany fotsiny hoe manana zaza izy, fa tsy fantany hoe ahoana ty zaza ao an-kiboko ty. Fa Andriamanitra mbola tsy nisy akory anao sy iza no efa nanamasina anao izy ary nanendry anao ho mpaminany. Ary ny 7 dia milaza hoe nanintsitra ny tanan'i Jehovah ka nanendry ny vavako, ary ho Jehovah indro efa nataoko ao am-bavanao ny teniko, ary indro aho manendry anao. Misy fanendrena omen'Andriamanitra. Inona zany fanendreny zany? Nomenanao ne zany e. Mety tsy ny mpiandry ihany fa hatramin'ny zaza kely eto dia voalaza ny soratra masina fa hatramin'ny tany an-kibony efa nanendry Andriamanitra. Dia hoy ianao hoe efa nataone zany e. Dia ozy izy ianao hoe osintsika hoe ie, nomena le fahefana dia io le demoniaka fanesana. Io fa fanandroaka devoly zahay. Hitanao eo tsy n'izy ne. Hitanao ty olona marary ty dia lefanao ny fahefana, fa ty corona ty insaisissable hoy ny teny frantsay. Tsy hita maso io fa tonga. Ary zay mihitsy nanaovan'Andriamanitra nanomezany fahefana ianao hoe manendry anao anana fahefana, manongotra sy anjera. Raha nisy ny latsakalina riavana tena hafa hatramin'izay ny ainana, tsy mbola nahita an'izany manao latsakalina mandroaka devoly zany. Misy fotoana moa za matory any amin'ny zanako dia misy fotoana mody rehefa tena hoe mahafataka ty Jesosy
za rery ary ny tena nafinaritra tao anatin'izany fanendrena fahefana nomen'Andriamanitra zany rehefa ny teny dada teto dia nivoaka za mohetsy ary ny tena hoe ao anatin'ny fanginana tena mangina ny olona mety matory fa isika ny omana tamin'ny sabatra ny omana tamin'ny hery ny tenin'Andriamanitra fa hiasa androany nanaovana ny akanjo masina nentina ny rano izay no amasinina efa tonga rahan'i Jesosy ary dia eno mihitsy hoe misy zavatra misamboaravoary eny amin'ny lanitra eny satria ao anatin'ny aizina ny tena anjakany devoly ary efa tato arinana nisy ary mivavaka atao hoe amin'ny 7 alina amin'ny 7 alina fa za dia ohatry ny nampianarin'Andriamanitra mihitsy hoe amin'ny 10 alina misoa mifo azy ianao dia mivavà ao anatin'ilay mangina satria fioboany zao dia raha hodinganitsika amin'izany fahefana izany ary ny zavatra tena nahagaga 3 andro tao arinan'io resaka nao latsakalo io ry havana dia nisy fotoana mipetraka eo amin'ilay tapis zay eo mipetraka vavaka ataoko foana moa dia hoe avelao aho eo atongotra ao Jesosy amiana ny tongotra ao isarangotra aminao fa 3 andro aprehan'iny hoe latsakalo iny aho tonga tao an-tranoko Jesosy dia ny tongony nitsatoka teo dia ny fihiniko ny tongony aza mandeha tao anatin'ny ranomaso tsy fantatry tsony ary nanao le hirany koraly iny aho hoe mamelany elony fa tsy fantany izay ataony aizana miana ny tongotra Jesosy iny ny tenako noho ny fihiniko mafy fa izy efa laza zany manambara fa miara-miasa amintsika Andriamanitra manomeny fahefana ho an'ny mpanompony izy fa alohan'izany rehetrarehetra izany ry havana hatrany ankibo ianao no notendrena izay mihaino zao ary tsika FPVM ihany fa misy olona ane manaraka an'izao fivavahana zao hoe ho an'ireny rehetrarehetra reny no itenenan'Andriamanitra fa misy fepetra ao anatin'izany dia ny 7:70 hoe fa ianao ilay mitendrena kosa dia miskina ary miomana fiomanana ao anatin'ny fioboana ry havana nampome anaty mpanompon'Andriamanitra ray saika tara avoany akanjoko fandeha hiomana fandroakany devoly saika tara fa manahoana ny fiomanana ao anatin'izany amin'izao fioboana zao inona no efa nibebahantsika any ane eto ane afaka misy fetra ny fotoany fa any an-tokantrano ianao afaka mivavaka irery dia ty miomana magaga indray mandeha vao nanomboka zao dia niororo mihitsy tsika rehetrarehetra ary dia izay mipetraka eo ampito eo dia misy mpanompon'Andriamanitra anankiray dia rehefa manao kasibosy ilay mpanompon'Andriamanitra ray dia ilay anankiray ny teny hoe nga sary tahotra zay tsy matahotra dia gaga ianao rehefa tsy ohatrany hoe soa ihany tsika efa nampianariny fahendrena fa ny sala mitehiteny hoe rehefa tsy matahotra ary dia mandana makany anosy aly mandehana mandehany amin'ny manara-penitra ahitanao azy fa nampanumpon'Andriamanitra ary tsika dia mila miomana mila misikina magaga misaotra an'Andriamanitra nisy ny corona fa ho couronne io après fa nahitanao zavatra za dia mba anisan'ny tian'ity boky ny Jeremia mpaminany ity ao anatin'izay fiomanana zao avadio kely nge ny baibolinao dia jerefo eo amin'ny Jeremia 9 ahitanao zany hoe misikina miomana zany indrindra vao nitenen'ny ray aman-dreny teo fa misy neny rambony tahaka ny cyclone io lasa le cyclone fa rehefa miverina ny rambony indray tafahodina indraindray ary tafahodina hatramin'ny lohany dia ndenge ho jerentsika ny Jeremia 9 dia vakintsika ny 5:20 Jeremia 9 ny 5:20 tsy mbola nahita an'izao teny zao ary tsy tao anatin'ny fioboana miona amin'Andriamanitra dia hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy aza mivoaka ho any an-tsaha ary aza mandeha amin'ny lalam-be fa manan-tsabatra ny fahavalo tanao zany hatrany ambany vohatra rehetrarehetra tsy mbola mety efa hitako zany fa tsy neritreritra hoe ay ve misy an'izany teny zany fa Andriamanitra mihitsy no miteny ka samy laza aza mivoaka ho any an-tsaha zay le confinement nge ary aza mandeha amin'ny lalam-be fa manan-tsabatra ny fahavalo misy fampangororona manodidina zany ne no iainantsika zao hoe tolasa kely sisa
raha mahita ny olona ianao mandeha mety tsy fidiny eny mivoaka ny trano fa raha azonao atao dia manentana mihitsy aza mivoaka ny trano any andafy dia gaga be fa nampimebe anao moa izy ty tamin'ny fakimaly satria miomana ino anao mpahirezana amin'ny mpanomponao ilay notendrenao Andriamanitra dia rehefa nanjery amin'ilay tambajora-tserasera ao dia gaga be ary avana nahita zavatra tahaka izao hoe i Vladimir Poutine izay anisan'ny président russe rehefa maditry ny olona dia niteneniny zany izy koa moa rahantsika mahita hoe avoay mihitsy le lio na akeny an-dalana fa tsy voafeny olona tsy fantatro ny fahamarinany fa tambajora nahitana zany fa androany samy mivavaka aza mivoaka inona dikan'izany miomana tsara amin'ny fivavahana misikina miomana ary ny anankiray fotoanany fibebahana zao ry havana tena fotoanany fibebahana zao fa raha jerentsika ny 1920 amin'io dia milaza hoe ry oloko zanaka vavy misikina lamba fisaonana ianao ary miosena lavenina ka manaova fisaonana toy ny fisaonana zanaka lahy tokana dia fitomanina fatratra zamino tany an-trano tany fa misy zany rehetrarehetra zany tadidinao daholo ary za misaotra tamin'ny larobia havana raha mijoro vavolombelona hoe otra mivizabizaka izay satria nisy zavatra tsy maintsy nalehako nandeha tongotra dia rehefa tonga tao an-trano dia fantatro hoe misy le larobia ampifoazana fa velao aza Jesosy hitsotsotra kely eto ambony fandriana eto aloha fa arahako ao anatin'ny telefona ty dia eo amin'ny fandriana dia nijoro vavolombelona le mpanompon'Andriamanitra hoe ianao any an-trano any ozy izy rehefa misy ny fotoam-pivavahana dia na ny akanjo mandrinao ary ohatrany tsy raharanao akory za miona amin'Andriamanitra zany fa za tokoa ry havana nisy fotoana vizana ao anatin'ilay confinement zay dia nisy fotoana ohatry mivariana mijery ny vaovao dia ohatrany efa nampidiriko le akanjo mandry andeha atory tena ampanetreteny zany fa misy fanamboaran'Andriamanitra teo atonga sentrony hoe ty akanjoko mandriko ty ne ka lava tanany ty akanjo mandriko ty ne ampanetretena tsara zao nataoko mivavaka fa ny ampitsony iny dia niteny le mpanompon'Andriamanitra hoe ohatrany tsy raharanao akory any na fitafinao any an-trano azy mahandro sakafo sady mahandro sakafo no mivavaka zany ny antsika raha any an-tokantrano any ny anaindray mandeha maikila ataony loka zany misy fanamboarana misy zavatra tian'Andriamanitra hofoanana ao amintsika ny fahazarana ary eto ry havana dia mba te anontany anontaniako ny tenako dia anontaniako ianao malahelo be daholo tsy afaka mivavaka itsika misaotra an'Andriamanitra misy ny radio fa zavatra tahaka izao no naseho an' Jesosy raha hitondran'izao tenin'Andriamanitra izao raha hivovy ny fiangonana ka lasa 700 ny voady zakanao ve ny aino an'izany samy mandinika io dada Randrenatoandro io dada pasteur président naseho an' Jesosy fa anisan'ny tena tiany ny voady sy ny fijoroana vavolombelona fa matahotra anareo mpivavaka izy ozy dia mamorony dekona sy mibirao ny fiangonana hoe afoezo reto satria nisy olona ozy tena sany laza mihitsy hoe zay tsy hivavaka tsony raha mbola lavabe ny voady ka sody zay koa no mampatongana andefasan'Andriamanitra nyty virus ty samy mandinika ry havana ao anatin'izany ny tenako izay mitondra ny tenin'Andriamanitra ary manahoana efa te hivoaka maika hiditra sasany ene alaotsika hifanitsy eto dia mba manitsy ny tenako hoe vitany sitrapon'Andriamanitra vao tonga ao amin'ny tranon'Andriamanitra ary rehefa aveo indray dia andrasana ny tsodrano dia mivoaka ary rehefa tonga ny fotoana ny voady hoy Jesosy ny olona andeha hinan-kanina satria tsy te heno fa aoka ozy ho fantatry rareo hoy Jesosy fa io voady io ne dia Andriamanitra miteny avy any an-danitra mamono robinet any lanitra zakanao ve zakako ve raha hovalinjato ary ny voady dia mamperitreritra antsika izany fotoana ny fiobohana izao ry havana andiniantsika tena aza mampalahelo amin'ny pasteur président izy nge tsy malahelo malahelo anareo izy fa Jesosy ny malahelo amin'ny toetrantsika dia mbola fahalemeko ihany ry havana tsy haiko na efa taona lasa mbola tsy mpitandrina tamin'izany za moa mipetraka eo ampiteo koa dia nangatsika be fa volana jona tamin'izay dia lava be le voady dia oza andeha hodikely aloha hisotro kafe ka satria mandinga na mivavaka efa nitory an'izay tenin'Andriamanitra izay
dia lasa za moa ato amin'ny sisisiny ato ambany ato mipetraka nandeha moramora dia nalaiko ny sotroko sao matsara ilay kafe no dia niverina mivavaka satriana fana alina ny andro dia ho Jesosy tamiko misoa fantatrao ve ozy fa raha mbola tsy tonga eo ny olona rehetrarehetra dia eo foana miandry anareo ary rehefa tonga ozy ny fitaom-pivavahana dia miara-mivavaka aminareo rehefa vita ozy ny tsodrano izay ataony ray aman-dreny lehibe dia mamonjy ny isam-baravarana dia mandray tanana anareo mitsodrano anareo fa ianao ozy ilay nandeha nisotro kafe zany eny araka mivavaka taminao teo hoe fa vao lasa nisotro kafe ianao dia lasa koary tsy naretsony zay vavaka nataonao teo naory azany fateneniko anao ary nanompoka teo nafiry voady ninona na teo any amin'ny WC ary dia fatorako ny tongotro hoe ajaiko fatranon'Andriamanitra ity avako raha amarana sady zao fotoana zao tsika dia iverintsika ao anatin'io tenin'Andriamanitra io Andriamanitra lay nanendry anao lay nanendry aka ny laza fatrany ankibo any efa nanendry anao ary izy ny teny miskina dia miomana ny anatin'ny fioboana ny fisikinana fibebahana fanovozana hery ary namafisy ny tsara ny tapany fafito amby folo tapany ambany hoe lazao amin'izay rehetra ny olona rehetra izay mivavaka ny FPVM izay manaraka an'izao fitaom-pivavahana izao hoe aza matahotra fandrao ataoko raiky tahotra eo anatrehany ianao zany no hery sy fahefana amin'ny tenin'Andriamanitra ary tia ny tena nafinaritra indrindra ny 9:20 milaza hoe indro zahanao anao tanàna mimanda sy andro vy ary manda varahana fantatrao ve zany andro vy zany manda varahana zany tany Amerika amin'ny ady rehetrarehetra nananao ny atao hoe bunker nasehon'i Jesosy zany izy no miresaka ao anatin'ny lohako ao zao pasteur reno ozy izy nataony tahaka zany mihoatra lavitra noho izany no hitahiko anao satria nanendry anao anana fahefana aza matahotra ozy izy fa anao andro via aza matahotra fa homanda varahana ianao na ny mpanjaka ny jodo misy ady io le insezisable io vazaly nga hitanao eny raha miasa amina demoniaka ianao miala ny devoly zao miala ny Lucifera miala ny zao fa izy nga hitanao ka hosamborinao ety zay ne le fahefana latsakale zay le ady atrehana ary ozy izy hoe na ny famakina ny Salamo 4:11 raiky amby 70 azy dia lasa fahazarana tandremo androan'ny fahefany lanitra nomeny anao rehetrarehetra ka nylazany hoe hatrany aminao mbola tsy noforoniko tany ankibo nefa fantatro sy notendreko fa tandremo miskina dia miomana amin'ny fivavahana aza matahotra fa ataoko raiky tahotra eo anatrehany ianao aza matahotra tsony ry havako ao aza matahotra fa lay Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra lay Andriamanitra hafa mihoatra an'izao tontolo izao no milaza aminao androany hoe indro anao tanàna mimanda fa hiady aminao reny nefa tsy aleo anao satria momba anao amonjy anao ho Jehovah Andriamanitra ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa ny tenin'ny Kristy kosa hitoetra betsaka ao anatin'ny fontsika rehetra amen. Andea,
Itoerana maro dia maro hoan'ny milosia fa mivoatra zay misy anjaranao ka fantarona hoy mijalazana tete ho samatrakosa refary ireo solakaso mafatra ho mamy tsy misy jolaitra Ratunga tukuni futona Idifilan masuano Minoi facemese nivona Miteni reziki sanazu Andea uka anamosha Vitera namaru diamaru Mahani minusie fanivocha Senisi anjara nawa Tafataruna muni mijalazana pete Usamatrakosa refary ireo solakaso mafatra Umamy tsy misy jolaitra Hoanao izay mandreny teny mahasoa ka mahatsapa fanehoany ny fitiavany sika tsy misy tia novely na de iray mojasa satry ny fona ijery na misomuvokasa Senso sinamali miutasi nirasina tau isi nanifuna uatika Vecchia famambira fui sanati sanatu Tera ankalazau le pamuzi andau Hoanao izay mandreny teny mahasoa ka mahatsapa fanehoany ny fitiavany sika tsy misy tia novely na de iray mojasa satry ny fona ijery na misomuvokasa Senso sinamali miutasi nirasina tau isi nanifuna uatika Vecchia famambira fui sanatu Tera ankalazau lai pamuzi Misaotra tompoko misaotra tsika rehetrarehetra ilazana nareo rehetrarehetra mpitandrina any ampitan-dranomasina rehetra any fa izay rehetrarehetrarehetra te hitorotenina tay andray anjara na fijoroana vavolombelona tsy fatako na inona dia alefasa mail daholo ao amin'ny sekretera dia karazana isbe zany dia atsofoka fotsiny iny dia miaino toroteninareo rehetrarehetrarehetra zay mba manerana nosy eto Madagasikara sy ilay ampitan-dranomasina ka dia mba anjaranareo indray zao amin'ny herinandroany masami milaza hoe za niteny ny amin'ny sivy tahaka an'izao ihany no mandeha Facebook fa ny amin'ny fito sy ny amin'ny 12 dia tsy mandeha amin'ny Facebook dia manantena anareo mba handray anjara saotra tompoko ifarana ny fotoana ny hira fa 170 ny ataontsika hoe ray soa tompo fa teo mpanomponao andininy voalohany ary orina ny tsodrano dia ny vala mivalopolo sy 700 ninona hitranga Jesosy na ny lanitra ho mangana ho maloka mangina ampy a Jesosy tsangantsika rehetra Ray soa o tompo
vohisa. Favaky sika misaotra Jesosy misaotra tamin'izay teny rehetrarehetra veny aminao a rera iandroany, na afala no fonay, na ampahery anay ary mananatra dia mananatra anay a, fa malahelo anao Jesosy raha tsy mifantoka eo amin'ny vavaka atao aminao a izahay, fa ianao kosa faly raha tena midera mankasitraka anao a amin'ny zavatra nataonao anay a izahay. Misaotra Jesosy ny anio arivatra iara Jesosy no fotoana anaovanay latsakalina fahatelo fa tezitra mafy aminay Satana, ka eo indrindra no itenenanay Jesosy tahaka ny tenenanao tamin'ny ranomasina sy ny rivo-doza tamin'izany fotoana izany, izay saika nanafitra mihitsy anao sy ny mpianatrao, ary zao dia mitady hanafitra any Madagasikara sy izao tontolo izao sy ny kristianina rehetra, ka androany alina misivy ny tenenanay hoe mangina mitsara ny anaran'i Jesosy, dia ho levonina amin'ny afo-masonao izay loza mananontanyna ny firenenay sy ny vahoaka eto amin'izao tontolo izao. Kehitriny ara Jesosy mangataka anao zay ray minitra dia ray minitra, tongavany aminay tsirairay avy any amin'ny W ianao, tenena Jesosy tenena foana araka ny tenina hoe nisofoko ane tsy lalo dalovany, ny masoko kotsipahana fa mahita ary mandre zay rehetra teny alokon'ny vavanao, omeko anao izay rehetra irin'ny fonao, ianao iaran'ny vavaka mangingina Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotra mino hafarenao zany, vavaka tsy nambarahavana, tsy nambaravady aman-janaka fa tolona manokana aminao le mpamonjy le zokinay malala hoe raha vao mandao kely eto ane ianao dia mandao anao koa hoe fa raha eto izay a eto koa ianao, dia mba ho any tokantrano nay tsirairay avy eona amin'Andriamanitra ray androany dia androany, ilay mpisolo vavanay le tena tianay nanolotra ny rano teo ambony azy fijaliana, le mivavaka hoe ray eo mamelandilo fa tsy fantan'izay ataony, mbola mba ho anay indray izay androany, anay indray androany, anampy anay androany anosika an'izao retina mandoza izao eto Madagasikara izao. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo, tadidio Jesosy ny tenina hoe na mbola tsy miantso akory nge ianao hoe efa tonga, ary mbola tsy mangataka akory azy ianareo efa fantatro izay tokony ho anareo. Misaotra ny amin'izany Jesosy, apetraka eo am-pelantananao izay fantatro fa mahasoa any Madagasikara, firenenay, ny tenanay tsirairay avy, le zokinay malalanay miteny aminay sanandro hoe hatramin'izay narahanareo tamiko izay mo misy zavatra nahory ianareo va, miteny aminao malagasy izay rehetra Jesosy manao fa tsy misy nahory anay ary tsy isy aharesy anay, na ny fahavala avy nivelany, na ny fahavala ao anatiny, na ny fahotanay aza efa navelanao mba olo mba hovao zay manomboka androany, ny anaran'i Jesosy zokinay malala no metrana izany vavaka izany. Rainay izay ny an-danitra ho amasinanay ny anaranao, ho tonga neny fanjakanao
ataony sitraponao ety antantaka ny any an-danitra meona ino ny anina sahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra ny amin'ny fakapanahy fa manafana amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisonotsodrano o Jehovah tompony maro anao zaho dia zaho ny Andriamanitra ao tsy misy afa-tsy zaho efa niatso ny anaranao aho fony mbola zaza mbola tsy ary akory rehefa hitako anao ary no amasiniko ho mpaminany ho an'ny firenena aza matahotra aza mivadi-po so ataoko raiky tahotra ianao o Jehovah fa misy kina amin'izao herinao zao mandehana amin'izao herinao zao fa sady momba anao aho mbola monjy anao ndray sotra tompo ho anao ny deranao ny aja no ny voninahitra mandrakizay amen. Ninina hitranga Jesu nino na hitranga Jesu na nilalitra umanga Jesu na umaloka mangina Jesu de ufelu fifalina Jesu ni futona de andalo Jesu fa tsisy ampimalu Jesu raha miorina ho ampoko Jesu lay fitiavanao mbola inoko Jesu. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro endrika olona tany rehetra. Amen. Tanteraka tokony izany amin'ny anarana ray isany zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Lesa mimahereza tompo. Unenanao maaseti sifunyanao pamangini izi zaraisa iudamba mutiana ishatana nezesoti unenanao maaseti sifunyanao pamangini izi zaraisa iudamba mutiana isanawe fasashacha manilini usambacha umbafuwaire ifunamba ivilali umbafuwasa unenename ibulade niamsuni akizinu anafaka karashu filambacha umbafuwaire ifunamba zakanisa umbafuwasa unenenamba yananga nakulundi. Soti
Nietana maveshacha Shichandini Nirachampu Umenyana Zema Ashu Kedanana Nuetini Fateshoti Manafaka Nietana maveshacha Shichandini Nirachampu Umenyana Zema Ashu Kedanana Nuetini Usashnawe Sasasasha Manirini Usambacha Umafuwere Ifunama Ivirani Umafuwesa Uneninawe Ibulale Niamsuni Akisinu Anafaka Tarasu Filamacha Umafuwere Ifunama Zaganiza Umafuwesa Uneninawe Fianana Natuluni Fianana Natuluni Fianana Natuluni Fianana Natuluni Milanao zay andro amin'ny fananasana idiny eto amin'ny andro fanaio midiny anao ka finoy tanterakao raha kofinyerinao ao mba andeha tsy ho reraka fanaio midiny anao Afenui tanterakao Akufinyerinao au Bande tsurerakao Vena milanao tutulu piainaku Tima e panino nino noraziana Panieri naure giani Nuba mapa tanta kai Undisia denu yana Dena milana tutulu piainaku Tima e panino nino noraziana Panieri naure giani Nuba mapa tanta kai Ramangesia denu yana Fanaio midiny anao ka fenoi tanterakao Akufinyerinao ao mba andeha tsy ho reraka Fanaio midiny anao ka fenoi tanterakao Akufinyerinao ao mba andeha tsy ho reraka Dena milanao tutulu piainaku Tima e panino nino naraziana Panieri naure miani Nuba mapa tanta kai
fonzao rehetra izao izy mahera marara mifahinanao andriamanitra mahery tsy sintsiainy atao assureny avenirany fiainanao adidine sy asany tagnane ny zanane io tsy maintsy trognine ny asane miseho amin'ny famoronane ny herine miasa amin'ny fanotronane Andriamanitra mahery mikarakara Andriamanitra mahery izy ro papanao iny matetranao calma mama santanane ny zanane io tsy maintsy trognine ny asane miseho amin'ny famoronane ny herine miasa amin'ny fanotronane Andriamanitra mahery mikarakarana Andriamanitra mahery izy ro papanao Calma mama foi isso ma vida cara cara no cette vida chance Andriamanitra mahery faz uma vida Andriamanitra mahery izy ro papanao mikarakarana quem matetianao calma mama Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery izy ro papanao mikarakarana quem matetianao mikarakarana calma mama malama sy mitezizany lalana nefa ianao no fikirako mampiorohoroko reo fahavalo
laukilinya wanatia yanao lai Jesosy diady mahery notokiko irery manunza ni rano ety tsionendikizao sanaty yanao no herinay vatolampy sy fiarovana izay arovanao tsy mba hikoro fa toanao hijoro ka ninonino na misy eto an-tany sandrimambola mitantana yanao no miazon'izao rehetra izao de raiko izao